Aleloia, mbola faly miara-panareo izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio asabotsy 5 ny volana Jona 2024. Ry ava-malala amin'ny Tompo, raha entsika ny rahateo dia manambara hoe Jesosy sakaizanay. Tena sakaizantsika marina ve Jesosy? Ry havana, tena sakaizantsika marina ve Jesosy? Ary teo ambanimbany ny hira dia ny teny hoe izy no lalanay, izy no lalanay. Tena lalantsika marina ve Jesosy Tompo? Satria izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany.
Ry havana ny teny nomeny tompo antsika anio alohantsika hibebaka dia ilay teny ao amin'ny boky Matio ilay hoe ny vavahady kely sy lehibe. Ry havana, mila zany isika mitandrina mafy satria misy rozany no lalana afaka alehantsika. Varavarana kely sy varavarana lehibe. Iza amin'ireo no ho safidinao? Jesosy ilay lalana. Teny zany ilay lalana. Azafady. Aty amiko ve zany? Aty amiko? Aty amiko. Azafady. Azafady tompoko. Ie. Ao bokin'ny Matio toko 7 zany no raisintsika 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Fa ho raisintsika koa le ao bokin'ny Lioka. Io zany no ibebahantsika. Le hira teo araka nambara teo hoe Jesosy sakaizanay. Zay moa zany rehefa manona dia manao hoe Jesosy fa tsy hoe Jesosy. Le izy zany manambara marina le hira fa hoe izy no lalana ho any an-danitra. Ry havana, tena lalantsika marina ve Jesosy? Ary tena sakaizantsika marina ve Jesosy? Sao dia sanatria ka rehefa tonga ny fotoana dia hiteny Jesosy hoe tsy fantatro akory ianareo, tsy sakaizanao aho, tsy nalalanao aho. Mafy be zany tompoko. Hibebaka isika rehefa avy eo raha natsapa isika fa hoe mpanota avokoa isika rehetra. Tsisy mihitsy ny hoe afaka miteny hoe za tsy mibebaka fa tsy mpanota aho. Ry havana, tsy maintsy mibebaka isika, tsy afaka manamary tena isika. Isika dia mpanota avokoa fa mila isika miverina amin'ny tompo. Hovakintsika ny ao bokin'ny Matio toko 7 13:10 ka hatramin'ny 8:10 dia ho raisintsika le version anankiray ao amin'ny Lioka toko 7:20 manomboka 3:20 ka hatramin'ny 4:20. Na hovakiko bebe ngamba le ao amin'ny Lioka. Vakintsika aloha ny ao amin'ny Matio, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo Matio toko 7 13:20 ka hatramin'ny 4:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Ry havana, ity teny ity dia nomeny fanahy masina ity teny ity. Zany hoe tsy anio zany nanomezany an'ito teny ito, fa tamin'ny herinandro ity zany no nanomezany an'ito teny ito. Dia heveriko fa hoe hoentiko ny alakamisy alina izany amin'izao koa vavaka en direct ny alina. Dia teny hafa moa no nomeny fanahy masina iny alakamisy teo iny. Fa eto zany dia tonga amintsika zany hibebahantsika zany ito teny ito anio. Hibebahantsika ito teny ito alohan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny fampaherezana rehefa avy eo. Dia ito teny ito manambara fa misy vavahady roa. Vavahady roa zany tsy maintsy misafidy zany isika. Ray zany dia tery, ny anankiray zany lehibe. Ry havana, ilay tery io no ahafahantsika makany an-danitra, fa tsy ilay lehibe. Ilay lehibe dia ilay fiainana eto amin'izao tontolo izao. Libra mihitsy zany ity lalana eto amin'izao tontolo izao ity. Azo avokoa, afaka atao avokoa ny faharatsiana rehetra, fa io makany amin'ny fahaverezana io. Fa le tery, zay no makany amin'ny fiainana. Zay no makany amin'ny fiainana ilay tery. Dia io lalana io dia Jesosy. Izy no lalana, fahamarinana ary fiainana. Zany hoe mila marina zany isika. Mila marina isika. Ry havana, tsy maintsy isika manaraka tsara an' Jesosy amin'ny fahamarinana tanteraka. Andaony vakintsika leo amin'ny bokin'ny Lioka, raisintsika satria io zany lavalava kokoa dia azontsika tsara zany ny tiany fanahy masina ambara amintsika an'io. Lioka toko 7:20 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Vakintsika zany io ireo verset ireo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
Nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny olona iray taminy, Tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Raha vao mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana, ary mijanona eo ala-trano ianareo, ka manomboka mandodona ny varavarana, ka miteny hoe, Tompoko, voay izahay, dia maly izy ka ilaza aminareo hoe, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalabenay ianao. Fa izy teny aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroan'nify rehefa mahita any Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany, ary ho tonga ny avy any Atsinanana sy ny avy any Andrefana ary ny avy any Avaratra sy ny avy any Atsimo, ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany ho voalohany, ary izay voalohany ho farany. Amen. Ry havana, tsara be le tenin'Andriamanitra. Eto dia i Jesosy mihitsy no mampianatra eto. Izy no miteny mampiomana izany antsika mampiomana izy fa ho isy zany ny tsy ho tafiditra any an-danitra. Ry havana zava-doza zany hibebaka isika rehefa avy eo. Misy zany mieritreritra hoe teo izy tamin'ny Jesosy nanambara ny teniny. Dia misy ihany koa ny teny hoe Tompoko, Tompoko. Miantso an'i Jesosy mihitsy zany hoe Tompoko. Mieritreritra hoe an Jesosy izy, nefa ny tsy an Jesosy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika izany, satria eto Jesosy mampitandrina izy zany namaly ilay fanontanian'ilay olona anankiray nanotany hoe, Tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Dia hoy Jesosy namaly hoe, misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Ry havana, misy zany tena hoe misisika zany isika izao, misisika amin'ny varavarana kely. Aleo tsika ho tafiditra. Ry havana, aleo ho tafiditra. Misisia mihitsy. Ahoana moa ny tafidirantsika any? Tsy maintsy hitsakitsana ny ratsy rehetra. Androaka devoly tsika rehefa avy eo. Mandroakonao devoly amin'ny tenanao. Satria ny lalana dia ho an'ny tsirairay avy. Ry havana, mila isika mitandrina mafy dia mafy. Satria miteny ny Tompo eto hoe misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Ho maro ny hitomany rehefa ho avy ny fotoana satria tsy tafiditra. Tsy tafiditra. Misy anie zao mieritreritra hoe ho tafiditra any an-danitra nefa tsy ho tafiditra. Ry havana, mbola misy ny fotoana ahafahantsika hibebaka. Ary koa ahafahanao handray an'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao rehefa hitondra ny teniny ny mpanompon'Andriamanitra, dia ampandray anao izy any tompo raha ohatra ka vony ianao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia afaka ianao ho atao batisa amin'ny ranobe. Raha ohatra moa ka hoe tsy hisy fiangonana na tsy hitanao izay anaovana batisanao, dia afaka miandry kely ianao, satria raha sitrapon'ny Tompo dia ho tonga any ny mpanompon'Andriamanitra anao batisa, anao raha any Madagasikara ianao. Fa raha tia Eropa ianao dia afaka ianao mikontakte anay ihany koa, dia ho hita eo ny atao izay sitrapon'i Jesosy. Ry havana, eto zany Jesosy dia mampitandrina antsika fa misisika izany isika, misisika ho any an-danitra. Ry havana, tsy maintsy tsika miady
mba azahoantsika ny satim-boninahitra, tsy ady aman'olona akory anefany, fa iady amin'ny fahavalo. Aza manaiky ho resin'ny fahavalo. Voaka isika iady amin'ny fahavalo mba ho tafiditra ny lanitra. Ady aniny etrehantsika ety tompoko hoe ady. Mila isika mitandrina mafy. Dia ho raisintsika ny 5:20. Raha vao mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana ary mijanona eo ala-trano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe tompoko, voa izahay, dia amaly izy ka ilaza aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ry havana zay le izy. Anidy varavarana Jesosy. Varavaran'ny lanitra izany. Hidy ny varavaran'ny lanitra. Tahaka an'ireo araka nambaran'ny ten'Andriamanitra koa amin'ny Virjiny 5 endry sy 5 adala. Ny 5 adala dia tavela any ivelany. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara olona mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra, hoe mpanompon'Andriamanitra, hoe tena efa ao amin'ny tompo aho. Ry havana, mety koralina ianao, mety mpaminany ianao, mety pasteur ianao, mety mpitondra fivavahana ianao, mety olona tsotra ianao, nefa mbola tena tsy milamina tsara fiainanao amin'i Jesosy. Fantatrao io fantatrao io, fantatsika io hoe misy zavatra tsy mety aho. Fantatsika hoe mpanota isika, fantatsika hoe misy ota mbola tsy afaka. Izay no tsy maintsy mila ialana. Olona mahalala an'Andriamanitra satria miantso hoe tompoko, tompoko. Hibebaka isika rehefa avy eo. Eto zany ny tompo dia manidy ny varavarana. Manidy ny varavarana satria tonga ny farany. Ho avy Jesosy, mampaneny ny tropetra izay eto. Mbola misokatra zao varavaran'ny lanitra. Mbola misokatra varavaran'ny lanitra, zany hoe Jesosy mbola mandray antsika. Mbola mandondona am-pontsika zao Jesosy. Fa rehefa tonga ny fotoana dia ny olona indray no mitady andondona fa tsy sokafany intsony. Tsy sokafany intsony rehefa hidy ny varavaran'ny lanitra. Ka mila mitandrina isika tompoko. 20. Ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao. Fa izy teny aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Ry havana, mpanao eloka. Ary tsy fantatry ny tompo izany. Tsy fantany akory. Na dia nitory ara Jesosy teny an-dalambe ary koa na dia hoe ara hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay. Ry havana, manao ny asan'Andriamanitra, miara-misakafo, miara-manoko, nefany rehefa tonga ny fotoana tsy fantatry Jesosy. Misy ny ho tafiditra, misy ny ho tavela. Ry havana, engany hoe isika mba ho lasa, mba ho tafakatrany an-danitra. Zava-doza ny anjora ohatra tsy tafakatrany isika. 7. Fa izy teny aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Mpanota mihitsy zany. Mbola fotoana fibebana izao tompoko. 20. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Rehefa mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Ry havana, zava-doza izany. Ny olona any amin'ny elo izany, any amin'ny afo be, dia mahita ny ery an-danitra ery. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Satria miteny zany Jesosy teto hoe any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Rehefa mahita any Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Eto zany Jesosy dia efa nampafantatra hoe efa any zany izy ireo. Aleloia. Jesosy dia mbola tety ambony tany izy. Mbola tety ambony tany Jesosy teto. Dia efa nambarany sahady, saotra fanahy masina, nambarany fa i Abrahama izany, sy Isaka, ary Jakoba, sy ny mpaminany rehetra
dia eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ireny. Ry havana, mila zany tsika mitandrina. Eto dia ny mpaminany teo aloha nambarany eto fa tsy amintsika zao mpaminany teo aloha zany talohan'i Jesosy, satria Jesosy no nitory teto talohan'i Jesosy. Ry havana, mila mitandrina isika satria efa mampitana zany tompo amintsika eto hoe mahita zany ny olona ao amin'ny hafobe, mahita ny olona ery an-danitra amin'ny fahasambarana. Fa ao anatin'ny hafobe zany dia misy ny fitomaniana sy ny fikotrohan'nify. Ry havana, zava-doza ny hafobe, zava-doza. Enganeka tsy ho lasa any isika. Enganeka tsy ho lasa any isika. Mila isika madio am-po, mila isika miova, mila isika mandeha lalàna tery, lalàna tery. Mengavy ianao aho hiaino ny témoignage nataoko momba ilay lalàna tery izay nofy nasehon'ny tompoay tamin'ny nisy ireo biby be ratsy be ilay nitady andrapaka ahy. Dia lalàna kely, kely dia kely, ambarako kely fotsiny le izy hitanareo le lalana ohatrandray ny amintsika any Madagasikara, le lalana misy ohatrany hoe fandehanana amin'ny taninan'andrano ireny. Misy izy ireny ohatrany dongon-tany kely ampovoany ahafahan'ny olona roa mandeha, fa le izy zany tsy ahafahan'ny olona roa mandeha, fa tena kely dia ny tongotra zany tamin'ilay nofy nentin'ny tompo tamin'le toerana zany, satria zay mantsy naseho an'ny tompo rehefa ohatra ka mampiseho izy dia rehefa mamindra zany dia ny iray tongotra eo aloha dia mamindra indray tongotra iray eo aloha. Ry havana, tsy ahafahantsika akory ny lalàna makany an-danitra hoe libra be, tsy maintsy tery zany ahitsakitsana ny momba antsika rehetra. Dia tena hoe raha mijoro dia miozongozona mihitsy ianao zany, miozongozona ary antsana ny atao amin'ny ilany, antsana ato. Fa tsy hoe kory hoe ohatra ny taninan'andrano na hoe tanimbary, antsana maizina, maizina ny havia sy havanana. Ry havana, mengavy ianao aho hiaino ilay témoignage. Fa ny fahavalo tery ambony ireo ohatrana pantera, ohatrana liona mainty be reny zany ny teny ambony goavana be ary miteny izy ireo. Ry havana, zay ny fahavalontsika anie. Isatana tsy misangisangy amintsika fa toy ny liona romotra izy, romotra mitady izay arapany, mitady izay arapany. Ry havana, ohatr'izany izy, avo be izy ary vonona ny andrapaka antsika, fa Jesosy nefa ny avo be. Aleloia. Amen. Tapaka kely teo. Henoko any aminao feoko raha nadasa. Saotra tompoko. Ie. Fa Jesosy zany izy dia goavana be ao anatintsika. Efa misy témoignage koa ny afaka henonao tamin'ny Jesosy nampiseho ahy hoe izy atao anatiko. Avo be ary tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Ok, ianao afaka mihaino ny témoignage hitady ao amin'ny vidéo. Ry havana, hibebaka isika mba ahafahantsika miomana androaka devoly rehefa avy eo. Satria ny fahavalontsika dia ohatrany liona mierona mitady izay arapany. Mila isika manohatra azy, mila isika mandroaka azy. Amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy anie izany. Ndao vakintsika ihany ao amin'ny bokin'ny Petera izay. Petera voalohany saotra Jesosy. Petera voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 7. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, zay zany le izy. Ny fahavalontsika dia mitady izy antsika ho arapany.
ho arapany, tsy mitsitsitsy izy. Raha mahita isika alika masika ohatra rehefa eny an-dalana dia ohatr'izay fa mbola mihoatra lavitra fa liona rombotra izy zany mitady izay arapany. Zany anie fahavalontsika e. Ka oka isika hitandrina tompoko. Aza mba mahalaina izany fa mijoroa. Fa eto ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Lioka izay vakiantsika teo dia manambara ao amin'ny andininy sivy amby roapolo ao vakiantsika zany io farany io ka hatramin'ny fahatelopolo ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia avy eo tsika hibebaka dia vaky toy izao milana Jesosy Tompo hoe ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana ary ny avy any avaratra sy ny avy any atsimo ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Amen. Ry havana, ho avy ny maro ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hiara hipetraka hisakafo miaraka amin'i Jesosy. Ry havana, tsara be izany, tsara be izany. Efa naseho any Tompo ahy kely fotsiny ny latabatra any an-danitra. Ry havana, tsara, tsara dia tsara. Enga anie ho tafitrany isika. Eto ny Tompo dia miteny hoe ary indro misy izay farany ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Ry havana, mbola afaka ianao raha mieritreritra hoe farany. Mbola afaka ianao ho tonga voalohany. Mbola afaka. Aza mialona fa alao ny fialonana, alao ny fahatezerana, alao ny asan'ny nofo fa mijoroa mandrosoa manantona an' Jesosy. Andao isika hibebaka dia androaka devoly isika rehefa avy eo. Eto amin'ny tompony tenanao. Raha afaka mandoalika ianao dia oka ianao andoalika. Oka ianao tena eritreritra mihitsy hoe eo alohanao Jesosy. Fa aza mieritreritra hoe miandry anay hivavaka ho anao. Fa ianao mihitsy no ilain'i Jesosy hibebaka. Hibebaka ho an'ny tenanao satria tsy afaka mitondra ny fahotan'izaniza izahay. Lalana tery tompoko no alehantsika ary misisika isika ho any an-danitra ka mibeba raha afaka mandoalika ianao. Raha tsy afaka mandoalika ianao ny tompo no mahita anao ny tompo ka mamindra fo aminao izy. Andoalika isika tompo mibebaka. Andoalika isika tompo. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy io, miantsona ranao Jesosy, mibebaka Jesosy io, eo anatrehanao. Nanambary ianao Jesosy io, fa tery ny lalana makany fiainana, fa malalaka ny lalana makany fahaverezana. Ka indreto izay Jesosy io, mandoalika eo anatrehanao. Jesosy mamela anay tompony amin'ny fahotanay tsiraray avy. Mifona Jesosy io satria mpanota izahay. Dia mbola misy ny fotoana tompo dia miantso anao izay. Mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famelanao Jesosy. Ho any amin'ny iza moa izay. Raha tsy ho any aminao irery ihany. Jesosy io, ratsy zao fiainana izao. Tsy mendrika izahay. Mpanota izay Jesosy. Ka mibebaka eo anatrehanao. Jesosy io, ianao dia niteny fa ho hisy ny andondona. Hiteny hoe tompoko, voay izahay. Hiantso anao, hiteny hoe tompoko, voay izahay. Nefa Jesosy io, ianao dia tsy afaka hanokatra intsony. Ary hiteny ianao hoe tsy fantatro akory ianareo. Miala amiko ianao. Jesosy io, zava-doza ny any amin'ny afo be. Zava-doza Jesosy io. Ka itiao Jesosy mibebaka eo anatrehanao. Mamela ny fahotako tompo. Mamelana zanakao zay miantso anao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Zay mibebaka marina. Mifona Jesosy. Mamindra fo aminay. Mamela ny elokay Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Afao izay tompo mba adio. Afao izay tompo mba adio. Sasao amin'ny ranao so Jesosy. Mba ho afa-pahotana. Mba ho afa-pahotana Jesosy io. Ianao no mpanafaka. Ianao no mpanadio. Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny fisainanay. Ny fisainanay zanak'olombelona Jesosy. Dia ratsy foana. Diovy amin'ny ranao ny saiko Jesosy.
Diovy amin'ny ranao ny fanahiko Jesosy. Diovy amin'ny ranao aho. Sasao aho Jesosy ho hafakely, ho afa-pahotana, mamindra fo aminay Tompo, noho ny vavaka itsiraray ahy, satria mpanota izay. Jesosy malala aho. Mangataka aminao diovy ny masonay amin'ny ranao soa, mba hadio zay Jesosy. Mba ianao no hitanay Tompo, mba ho hitanay ny fahalebiazanao amin'ny fiainanay. Satria Jesosy io, zava-pona izao tany izao, mihay ratsy izao tany izao, mialevina izao tany izao Jesosy. Fa ny aminao no maharitra mandrakizay. Ka diovy ny masonay Jesosy io, ny masonay indraindray mijery zavatra tsy mamendrika eny an-dalana eny, any amin'ny magasin, naiza naiza Tompo, diovy ny masonay Jesosy. Mba tsy handany fotoana amin'ny zava-pona Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Mibebaka aminao Jesosy, mifona aminao, ny amin'ny fijeriko, ny amin'ny fisainako Jesosy. Tompo malala ho mamelanay. Mamelanay Jesosy. Diovy ny sofiko Jesosy. Diovy ny sofinay Jesosy. Satria zavatra renesy ny sofinay indraindray dia mandoto anay. Mandoto ny fananay, mandoto ny tenanay Jesosy. Nefa noho ianao mandehana araka ny fanahy. Mandehana araka ny fanahy ho ianao. Mibaiko anay ianao Jesosy mba andehananay araka ny fanahy. Jesosy. Diovy ny sofinay mba hadio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy ny sofinay. Jesosy malala ho. Diovy Jesosy ny vavanay. Ny vavanay Tompo zavatra ambaranay tsy mendrika eo anatrehanao. Jesosy io, ny teny tsy manome voninahitra ny anaranao. Mifona Jesosy. Diovy ny vavanay. Ho an'izay mpifosafosa dia mila mibebaka ianao. Tompo mifona Jesosy io, ny amin'ny teny rehetra tsy nambara tamin'ny olona, tsy nanome voninahitra anao. Mifona Jesosy io, ny any anaran'ny olona izay voatononay Jesosy raha miresaka izay. Mifona Jesosy io, mifona Jesosy io, ny amin'ny tsy famendrehanay. Mifona Tompo. Diovy ny vavanay. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao koa Jesosy ny sofinay, ny amin'izay norenesinay Jesosy. Ny firesahan'olona Jesosy. Diovy izay Jesosy amin'ny ranao. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Jesosy. Tompo malala ho ianao eto roainy devoly dia andositra anareo izy. Eny Jesosy malala ho, misaotra anao. Misaotra anao Jesosy. Tompo malala mangataka aminao izay Jesosy. Diovy Jesosy ny tananay, ny tongotray mba hadio. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo, ny tenanay, ny fonay Jesosy. Ny fonay maloto Jesosy io. Diovy ny fonay, satria ao anatin'ny fo ao no aina Jesosy. Ao no tena aina. Jesosy, diovy ny fonay mba hadio, mba ho mendrika eo anatrehanao. Mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy malala. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy. Diovy Jesosy ny tenanay. Diovy Jesosy ny tenanay manontolo. Ny anatiny sy ivelany Jesosy. Tompo, ny ankonanay tsiraray avy Jesosy. Hoentinay ao anatrehanao zay manana ankonana. Hoeto amin'ny Jesosy ny ankonanao. Jesosy io, mibebaka, mangataka famindramponao Jesosy ho an'ny ankonanay tsiraray avy. Amboariny tsiraray avy Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny ankonanay tsiraray avy Jesosy isam-batan'olona Jesosy. Tompo, sasao amin'ny ranao zay. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy io. Zay zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Zay mibebaka eo anatrehanao. Jesosy malala ho, any amin'iza moa izay ratsoany aminao. Ho any amin'iza moa izay ratsoany aminao Jesosy malala ho. Tompo, sotroko ny ranao. Sotronay ny ranao Jesosy, anadio ny tenanay. Anadio ny fananay. Anadio ny fisainanay. Tompo, sotronay ny ranao. Sotronay ny ranao Jesosy. Sotronay ny ranao Jesosy. Tompo malala ho. Tompo malala ho. Mangataka ny faherezana avy aminao. Mangataka ny herinao. Fanay masina efa teto anao hatramin'ny fiandohana. Efa teto anao fanay masina. Ka mangataka anao fanay masina, ameno anay. Ameno anay. Ameno anay. Ameno anay fanay masina. Mba ahafahanay manao ny asanao. Ahafahanay manao ny asanao. Eno ianao fanay masina. Zao rehefa tidy aty hatramin'ny farany. Zao rehefa tidy aty hatramin'ny farany. Misaotra anao Jesosy.
Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Saotranao Jesosy amin'ny fitiavanao. Elo ianao raiso ny fitaovam-piadiana, dia roay ny favano, dia andositra anareo izy. Ka hitsangana isika, androaka ny asa matin'ny Satana rehetra, ny devoly ratsy rehetra, dia roay. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy a Nazareta, no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, dia tsy ambinina fa torana amin'ny rano Jesosy. Torana amin'ny rano Jesosy, miala ny devoly rehetra, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana nareo. Eto itanareo venany andavaky ny elonareo. Torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala ny devoly ny sampy rehetra, tsy ambinina nareo. Miala ny devoly ny sampy amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta. Torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, venany andavaky ny elonareo amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta. Tena amin'ny rano Jesosy, miala devoly ny Belzebuba, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, venany andavaky ny elony devoly ny Belzebuba, eto itanareo. Eto itanareo, miala nareo venany tany foana, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, miala ny devoly faratsina rehetra, miala nareo, miala devoly Lucifera, didina amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, didina amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, venany andavaky ny elony devoly Lucifera, eto itanareo, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy. Feu de Saint-Esprit, feu de Saint-Esprit, feu de Saint-Esprit, venany andavaky ny elony devoly Lucifera, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny asan'Andriamanitra, miala, tsy ambinina nareo, afatotra amin'ny rano Jesosy, afatotra amin'ny rano Jesosy, de venany andavaky ny elony, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, miala nareo, miala devoly Belzebuba, potehana amin'ny rano Jesosy, 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 venany andavaky ny elony rano Jesosy avy a Nazareta, miala ny devoly ny dragona fitoloha, miala ny devoly ny dragona fitoloha, resiko ny sabatry ny tompo, tapatapahana ny tendany dragona fitoloha, tapatapahana amin'ny rano Jesosy, 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 ny rambony dragona fitoloha, tapatapahana amin'ny rano Jesosy, tapatapahana amin'ny rano Jesosy, tapatapahana amin'ny rano Jesosy, tapatapahana Jesosy, de torana amin'ny afo lanitra, torana amin'ny afo lanitra, torana amin'ny afo lanitra, de verana andavaka amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, miala tsy ambinina nareo, miala ny devoly zaza vavin-drano, miala amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny Jesosy andavaky ny elony plasanareo, eto itanareo Satana, potehana amin'ny rano Jesosy, miala devoly zaza vavin-drano, miala amiko, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala, torana amin'ny rano Jesosy, tsy manafinafika anay, verana andavaky ny elo, verana andavaky ny elo devoly zaza vavin-drano, potehana amin'ny rano Jesosy, 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 andavaky ny elony plasanareo rano Jesosy avy a Nazareta, tsy ambinina nareo, miala nareo, eto ny itanareo, eto itanareo, miala devoly ny Jezebela, didina amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, verana andavaky ny elony devoly ny Jezebela, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, eto itanareo, miala amiko, miala amin'ny tokantranoko, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny Jesosy, eto itanareo andavaky ny elony plasinareo, anareo tany foana, tsy ambinina nareo, miala nareo, miala devoly ny fankalana rehetra, miala, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, andavaky ny elony plasinareo, tsy ambinina nareo, miala nareo devoly ny mandrava resan'Andriamanitra, miala amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, miala amin'ny tenako, miala, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, potehana amin'ny rano Jesosy, andavaky ny elony plasinareo rano Jesosy avy a Nazareta, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo, miala ny devoly aliko fahafatesana na rano Jesosy avy a Nazareta, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, verana andavaky ny elo, verana andavaky ny elo, devoly aliko fahafatesana, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala, verana andavaky ny rano Jesosy avy a Nazareta, miala nareo, miala nareo, miala, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo na rano Jesosy avy a Nazareta, miala nareo, miala ny devoly ny mpamosavy zay mitady hanafika amin'ny asan'Andriamanitra, miala devoly ny mpamosavy, ny afo ny fanahy masina, torana amin'ny afo 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 fanahy masina, andavaky ny elony plasinareo na rano Jesosy, tsy ambinina nareo, efa resy, devoly amin'ny ozona rehetra zay manozona anay, na iza zany, devoly ny ozona, devoly ny fankalana, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo, rano Jesosy, 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 tsy ambinina nareo, fa resy nareo, miala devoly arety mandringana, arety mandringana de didina amin'ny rano Jesosy avy a Nazareta, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy,
torana amin'ny rano Jesosy efa resinareo potehana amin'ny rano Jesosy potehana amin'ny rano Jesosy tsy ambinina efa resinareo miaratsy feran-davaka eo amin'ny rano Jesosy potehana amin'ny rano Jesosy potehana amin'ny rano Jesosy potehana amin'ny rano Jesosy arany personnazy rehetra tsy ambinina amin'ny rano Jesosy Kristy alleluia sotranao Jesosy sotranao Jesosy sotranao Jesosy oka ianao Jesosy io hiasa aminay tsiraray avy oka ny rahanao andrakotra ny tokantranonay rano Jesosy afafazony rano Jesosy manodidina ny tranonao manodidina ny tenanao afafazonao ny rano Jesosy ranao Jesosy iambina anay iambina ny ankonanay iambina ny asanao Jesosy iambina fanananay iambina momba Jesosy ny rano Jesosy fafazony rano Jesosy tahaka tamin'ny andron'ny Israely rano Jesosy afafako amin'ny trano afafako amin'ny tena rano Jesosy rano Jesosy rano Jesosy afafako Jesosy afafako ny ranao Jesosy iaro anay no manda afo no manda afo manodidina anay no manda afo manodidina anay no manda afo manodidina anay sotranao Jesosy alleluia alleluia andohalika isika angataka ny fanahy masina amenao antsika alohan'ny andraisan'ny mpanompon'Andriamanitra ny toyany fanahy masina o misaotra anao ray satria anao no nandefa ny fanahinao afanay ny asa nandroka ny asan'ny maizina rehetra ka ianao ankehitriny fanahy masina no bouclier miaro anay miambina anay ny ranao Jesosy no manda afo manodidina anay ka misaotra anao ray malala o oka ianao ameno anay indray amin'ny fanahinao fenoy anao zay fanahy masina o fanahy ny fahendrena mameno anay fanahy ny fahazavan-tsaina fenoy izay fanahy ny fitiavana fenoy izay fanahy ny ray fenoy izay fanahy ny fifaliana fenoy izay fanahy masina o fenoy izay misaotra anao fanahy masina misaotra anao ray malala ny amin'ny fitiavanao anay misaotra anay eno ianao eto ho afaingana ao eny atanako ianao ifamaliky n'olona rehetra araka zay asany ho afaingana ianao Jesosy afaingana ianao ary ny tananao ianao ny valisoa amalinao ny olona rehetra araka ny asa izay misy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino kosa no eloina fa izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo eny sasao ny lambanareo mbadio sasao amin'ny rà dia ny rà Jesosy izany dia ny fanahinao izany sasao mba adio miomana iona amin'ny tompo miomana iona amin'Andriamanitra eny miova olom-baovao ho ao amin'ny ray mba ho tafiditra any an-danitra tery ny lalana makany amin'ny fiaina ary vitsy no mahita azy eny mitadiava ny tompo dia ny mbola hita izy antsoa izy dia ny mbola akaiky eny manekeo amboary fa ho avy ny tompo kely sisa fotoana tsisy intsony ny fotoana mifoaza ry Virjiny endry mifoaza miomana amboary ny solokao amboary ny solokao aoko feno mandrakariva izany na ny fitondra izany aoka ho feno eny aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa fa ao hatramin'ny iray dia misy toerana maro eny lasa ny tompo nanamboatra toerana ho antsika ka miteny amintsika izy fa tokony tsy alahelo ny fontsika fa minoa azy sotranao Jesosy efa eo ampototry ny asady ny famaky
efa eo am-potry ny asady ny famana, ka ny azo rehetra zay tsy mamovoatara dia ho kapaina dia ariana any amin'ny elo. Any noho izy ny fitomaniana sy fikotoanify izay eninareo teo. Izay eninareo teo. Ny azo dia olona izany, fa fanoharana no nombeko anareo. Fanoharana no nombeko anareo. Mahereza sy mahatanjaka fa momba anao ny tompo raha makatoa ny didiny ianao, raha makatoa azy ianao. Famarinana, famasinana anatiny sy ivelany. Anatiny sy ivelany. Zay vao tafiditra any an-danitra. Zay vao tafiditra any an-danitra. Saotra Jesosy. Saotra fanahy masina. Saotra fanahy masina. Izao no voalohany ary izao no farany. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Hoy ny Tompo Andriamanitra antsika, mpanao lanitra sy ny tany. Izy no manana ny fanalahidin'i Davida. Izy ilay Jesosy. Izy ilay Jesosy tsilofony Davida. Izy ihany no afaka manohy ny varavarana, afaka mamohy ny varavarana, ary izy ihany no manidy ny varavarana. Izay ilay teo ilay hoe varavarana idy ny varavarana. Ankehitriny mbola misokatra ho anareo ny varavarana, ka misy fia aingana alohan'ny varavarana dia ny lanitra izany. Ny lanitra izany. Eny, nasehoko ny zanakao ny amin'ny lanitra mihidy. Rehefa tonga any an-danitra ianareo zanako. Rehefa mihidy dia mihidy. Mihidy. Tsy azo sokafana. Tsy olombelona ao akory, ka hanokatra dia hanidy, ka hanokatra dia hanidy. Fa rehefa mihidy dia mihidy. Mihidy hatramin'ny faty. Hatramin'ny faty. Mibeba dia mbola misy ny fotoana. Dia mbola misy ny fotoana. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Aleluia. Aleluia. Mbola maro ny virjiny dimy adala, mbola nivelany faty. Mbola maro. Mbola maro. Mila miverina aingana mba tsy ho tratra ny sabatra ianao. Mba tsy ho tratra ny sabatra ianao, ka ho very mandrakizay. Miverina aingana. Dia mbola misy ny fotoana. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Afaka manomboka ianao zokiry. Saotra Jesosy. Amen. Ny micro anao mihitsy tompoko azadina. Saotra Jesosy. Alléluia. Amen. Dia mamerina ny fiarabanantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra amin'ny mpanompony any amin'ny nanomboan'ny fotoana ary ny misaotra amin'ny Tompo, misaotra amin'ny fanahy masina indrindra fa miteny amintsika sady. Dia itoy ny fotoanantsika amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Misaotra amin'ny tompontsika fa izy dia efa mitarika sady. Raha ny tenin'ny tompo, ny teny fanahy masina nomen'ny mpanompony teo dia efa manazava sady sy manambara ny teny izay tia ny fampizarana koa zany androany ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany ny tompo dia nanome lohateny manokana ahafahantsika miorina tsara, mahafantatra tsara hoe ahoana moa zany ny tena hoe aretantsika maharitra amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny lohateny nomeny hoe ny hery ny tenin'Andriamanitra, ny hery ny tenin'ny tompo, na hoe mila mahay miaino. Raha miteny moa zany hoe ny tenin'ny tompo dia midika zany hoe misy itsika koa zany misy mahay miaino, mila mahay miaino ny tenin'ny tompo
Zay ny lohateny fampizarantsika. Ny fampizarantsika ny teny voalohany izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy dia eo amin'ny marika toko faharoa ambin'ny folo. Marika toko faharoa ambin'ny folo dia eo vakintsika ny andininy valo amby roapolo sy ny sivy amby roapolo. Ajanoko amin'ny fahatelopolo angambany amin'izay mazava amintsika tena tian'ny tompo ambarako. Ny marika toko faharoa ambin'ny folo ny andininy valo amby roapolo ka ajanoko amin'ny fahatelopolo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanantona an' Jesosy ny iray tamin'ireo mpanoran-dalàna izay nahare azy ireo niady hevitra ka nahita fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana moa no voalohany amin'izy rehetra. Hoy ny navalin' Jesosy: ny voalohany dia izao, mianoa ry Israely. Ny Tompo Andriamanitsika no tompo tokana, koa tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Amen. Zay zany miverina amin'ilay teny teo hoe ny teny n'Andriamanitra na hoe mianoa ry Israely. Izay no tena didy lehibe hozy izy izay voalohany. Navalin' Jesosy mihitsy no nampianatra an'izany ary izay dia efa nambaran'ny Tompo Andriamanitra mihitsy ny teny tamin'ny zanak'Israely any amin'ny Deutéronomia toko fahaenina ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Efa azotsika jerena sady amin'izay tsy azotsika mitahina mihitsy hoe efa tenin'ny Tompo mihitsy kay izany. Dia naverin'i Jesosy. Jesosy zany ilay zanak'Andriamanitra dia miteny izy hoe ny teniny raiko izay no ambarako aminareo hozy izy. Deutéronomia toko fahaenina ny andininy fahaefatra sy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe mianoa ry Israely, ny Tompo Andriamanitsika dia Tompo iray ihany, koa tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo ary ny herinao manontolo. Zay no teny ao amin'ny Deutéronomia toko fahaenina. Zany dia efa iomanantsika sady hoe ny zava-dehibe amin'ny fanarahan'ny Tompo dia miaino ny teny, mianoa ry Israely, mianoa. Zany ny didy voalohany izy mila miaino ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia tsy tia miaino tenin'Andriamanitra intsony ny olona. Tsy tia miaino, ohatran'ilay teo zao hoe miteny ny Tompo amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia matahotra sy atao hoe araky ny fiteny mihitsy hoe mitsoaka. Tena lasa mitsoaka satria miteny zany Andriamanitra zany dia miteny, dia mitsoaka hoe ary tsy mino intsony ny olona ary hoe tsisy an'izany Andriamanitra zany intsony hoe miteny ilay Tompo io zany tsy miteny, fa nefa eto dia miteny mihitsy izy hoe mianoa ry Israely. Zany hoe matoa izy miteny hoe mianoa, mandidy zany, dia midika zany hoe misy teny henoina zany. Ny tenin'Andriamanitra henoina dia zao ifampizarantsika izao zany hitantsika tsara eto amin'ny fiaraha-mivavaka zany hoe ho avy Jesosy. Misy manontany moa zany hoe fa nahoana no tonga dia hoe misy fizarana tenin'Andriamanitra aloha vao mibebaka. Mila fantarina foana aloha zany ilay tenin'Andriamanitra, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny ibebahantsika raha tsy fantatsika ilay tenin'Andriamanitra ibebahantsika. Zay mahatonga ny Tompo miteny aloha, henoa ny teny. Aza reraka mihaino ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra io no mitarika antsika, mampafantatra ny marina rehetra. Raha tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra tsika fa malaina na kamo dia tsy mahafantatra inona fa voafitaka. Zay mahatonga ny betsaka mihitsy hoe voafitaka noho ny tsy fahalalana hozy izy dia manaonao foana ny mpanompon'Andriamanitra satria tsy mahafantatra ilay tenin'Andriamanitra. Zay ilay hoe ampirisihana foana hoe fantaro ilay tenin'Andriamanitra. Inona moa zany ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny Tompo. Ary rehefa niteny izy dia niteny tamin'i Mosesy. Tamin'i Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy rehefa niteny dia heno ny zanak'Israely, dia hozy mihitsy ny zanak'Israely tamin'i Mosesy hoe aleo ianao ihany no miresaka aminy fa tsy zakanay ny tenin'Andriamanitra zany mahery. Heno zareo mihitsy, mihaino mihitsy zareo zany heno ny sofiny zareo hoe zay Andriamanitra fa niteny tao anatin'ny rahona, tao anatin'ny varatra.
io Andriamanitra io zany hoe tena miteny fa ny olona no tsy mahazaka ny tenin'Andriamanitra any ka matetika dia hoe alamindamina izay zakan'ny olona hoe izay mety aminay ihany ny atao. Dia eto zany dia efa miteny sady fa ny zavatra tian'ny olona satria tsy mahazaka tenin'Andriamanitra dia tian'ny olona le manana endrika hafa. Ny endrika hafa matetika rehefa hoe atao spectacle, rehefa lasa gala evangelika na rehefa fihaonana ndasy fa tongava fa ho avy ao amin'ny fiaraha-mivavaka dia manao fiaraha-misakafo aloha na aoriana dia ho avy daholo ny olona, na le olona hiandry an'ilay fiaraha-misakafo na inana izy aloha dia lasa izy avy eo, na rehefa tonga fiaraha-misakafo vao tonga, na izay mahatonga an'ilay izy hoe rehefa tao anatin'ny gala evangelika misy mpanompon'Andriamanitra hono na hoe olona fantatra hoe mpanompon'Andriamanitra fantatra be malaza dia iny fa mihazakazaka ilay olona, na hoe misy mpihira malaza fantatry ny olona ny hirany dia iny ilay olona mihazakazaka dia mihaino hira. Fa raha tena hihaino ny tenin'Andriamanitra tsy mahazaka mihaino tenin'Andriamanitra ny olona. Dikan'ilay mihaino tenin'Andriamanitra ihany koa dia tenin'ny Tompo hoe rehefa mihaino dia nataon'i Jesosy mihitsy hoe mihaino dia miresaka amin'Andriamanitra. Dikan'izany mihaino zany hoe miresaka miteny izy zany dia mihaino koa ianao zany, fa tsy hoe mihaino ina moa zany mihainontsika eo fa tsy ny tenin'ny Tompo dia izy ilay miteny rehefa miteny dia miresaka aminy. Izay dikan'ny miresaka amin'izay dia mivavaka. Averiny eto foana zany hampiasa ivon'ny Tompo foana fa midira hozy izy eo amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay mahitanao mangingina hamaly anao. Arak'ilay teny teo zany tia spectacle ny olona, tia zavatra hita maso na zavatra malaza ka hany ka rehefa hoe hihaona manokana amin'ny Tompo dia malaina na tsy maharitra. Zay zany mila maharitra tsika izay mihaino ankehitriny be da be ny hoe mitsidika manao tsidipahatra ohatra amin'ny fitenin'ny gasy, mitazana fotsiny ihany dia rehefa tena hoe totra ny lava be zany tenin'Andriamanitra zany dia iny fa lasa tsy mahazaka ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny tenin'Andriamanitra mihitsy raha fantatsika dia tsy misalasala, tsy miovaova intsony ary tena maharitra. Arak'ilay teny teo fa nytenenin'ny mpanompon'Andriamanitra sy amin'ny fanahy masina teo fa ety ilay lalana, ety iny. Raha lalana malalaka iny arak'ilay teny teo la spectacle satria mahazo manao izay tiany ataony ihany ilay olona. Malaza be amin'izao fotoana izao satria misy hoe fandihizana, fomba fitafy, dia rehefa tsy nandihy mitovy amin'ilay amin'izao tontolo izao dia ohatran'ny hoe tsy nahazo olona hono. Izany ny fanontaniana voalohany hoe nahazo olona ve ry zareo androany, na dia amin'ny fitoriana tenin'Andriamanitra ary dia izany mampiazakazaka ny olona. Nahazo olona zareo tao sa tsy nahazo, fa tsy hoe nandray ny tenin'Andriamanitra ve ilay olona dia mibebaka. Tsy tia mibebaka intsony ny olona satria rehefa tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra dia mampibebaka antsika, mitondra antsika amin'ny lalana marina dia mampibebaka. Tsy tia mibebaka ilay olona satria voahelingelina ny fiainany, ilay zavatra mahazatra sy zavatra tsara iny fa nahoana indray moa zany tenenina ilay fomba fitafy, ny fomba fiteny arak'ilay teny teo na dia ny fomba fanao ary hoe ny olona zany dia tsy hanao ininona intsony mihitsy zany. Fa izao ny olona tia mihitsy rehefa ohatra hoe rehefa reraka amin'ny fiainana ny olona hoe mihazakazaka amin'ny atao hoe miasa na ohatran'izay dia miteny ny Tompo hoe mihaino ny feoko. Ny dikan'izany mihaino zany mamaky ny tenin'Andriamanitra, mivavaka fa tonga dia mihazakazaka aloha aleo aloha mijery télé na hoe mijery telefônina amin'izao fotoana izao. Izay ilay resaka hoe zavatra hita maso, ilay hoe spectacle, izay mahazatra antsika mihitsy. Dikan'ilay hoe spectacle zavatra hita maso, zavatra renin'ny sofina dia izay no mahasarika ny olona. Ka eto ny Tompo miteny inona ilay didy voalohany izay tena takian'ny Tompo dia hoe mihaino ry Israely ny Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra tokana. Andriamanitra irery ihany zany, be da be ilay Andriamanitra. Izay no hovakintsika moa zany ao amin'ny Exodosy 12:telopolo. Vakiako lavalava ihany ilay izy amin'izay mba ahafantatsika ilay tantara andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo, ahafantarantsika hoe ahoana moa zany no fitiavan'ny olona. Izay koa zany hoe mila maharitra tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra mba ho fantatsika hoe inona marina moa zany ny zavatra efa nisy teo aloha. Matoa zavatra nisoratana teto zany dia fianarana ho antsika koa.
Ankoatra ny tenin'ny tompo izay miteny mivantana rehefa mihaona amin'ny tompontsika tafahoana aminy dia hiteny amintsika koa izy amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka ohatr'izao amin'ny mpanompon'izay vanginy amin'ny fanahy masina. Dia hovakiantsika izany ny Exodus toko faharoa amby telopolo vakiako manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo amin'izay mazava amintsika ilay tantara amin'ny anaran'i Jesosy. Lohateny eto amin'ny baiboliko hoe ny fahotahan'ny zanak'Israely tamin'ilay zanak'omby volamena. Rehefa hitan'ny olona fa naharitra ela i Mosesy ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany, dia nitangorona nakeo amin'ny Arona izy ireo ka niteny taminy hoe mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy mitondra antsika niakatra avy tany Ezipta dia efa fantatray, dia tsy fantatray azafady izay nanjo azy. Dia hoy Arona taminy, esory ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ety amiko. Dia nanala ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ny olona rehetra ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary nandray izany tamin'ny tanan'ny olona izy ka nanamboatra izany tamin'ny fandraka sady nandrendrika azy omby-lahy kely. Dia nitenin'ny olona hoe io no Andriamanitrao ry Israely, io no nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Raha nahita izany Arona dia nanorona alitara teo anoloany sady niteny hoe andro firavoravona ho an'ny tompo rahampitso. Dia nifoha vao maraina ny olona ka nanolotra fanatitra dorana manontolo sady nitondra fanatim-pihavanana, ary avy eo dia nipetraka nihinana sy nisotro ny olona ary nitsangana nilalao. Dia hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, mandehana midina ianao azafady, fa efa tonga manao ratsy ny olonao izay noentinao niakatra avy tany Ezipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasaiko nalehana izy ka efa nandrendrika omby-lahy kely ho azy. Ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy ka niteny hoe io no Andriamanitrao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany Ezipta. Hoy koa ny tompo tamin'ny Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoka izy. Koa ankehitriny avelao anaovako azy fa hirehitra aminy ny fahatezerako ka haringako izy, fa ianao kosa dia ataoko firenena lehibe. Nefa nifono tamin'ny tompo Andriamanitra Mosesy ka niteny hoe, tompo, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay noentinao nivoaka avy tany Ezipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Eziptiana no avela ilaza hoe ahita loza no nitondrany azy ireny nivoaka, amonony azy eny an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy ho ambonin'ny tany. Mialahy amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin'ny loza izay anjo ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe hamaro ny taranakareo aho ka ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, ary ny tany rehetra nolazaiko dia omeko, ary ny tany rehetra nolazaiko dia omeko ny taranakao, ary izy no andovo izany mandrakizay. Dia nanenina ny tompo ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olona. Dia niody izay Mosesy ka nidina avy tao an-tendrombohitra nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Azafady. Ny vato fisaka dia nosoratana teo amin'ny lafiny roa, samy nisy soratra teo anoloany sy teo ambadikany sy teo ambadika. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasokitra teo amin'ny vato fisaka. Azafady fa hisotro rano kely aho. Rehefa reny Josoa ny fitabataban'ny olona
Izay niorakoraka dia hoy izy tamin'ny Mosesy, misy tabatabanady aty an-toby. Fa eo kosa izy mahery, fiobiny mahery, na feo fitomaniny resy, fa feon'ny mira no reko. Ary raha nanakaiky ny toby izy dia nahita ny omby lahy kely sy ny dia. Dia nirehitra ny fahatezeran'i Mosesy ka natotany ny vato fisaka teny an-tanany ary nopoteny teo am-pototry ny tendrombohitra. Dia nalainy ilay omby lahy kely izay nataon'ny olona ka nodorany tamin'ny afo ary nitorotoroiny ho vovoka. Dia nafafiny teo ambonin'ny rano ka nampisotroany ny zanak'Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny Arona, inona no nataon'ity firenena ity taminao no nampidiranao heloka lehibe teo aminy? Azafady. Dia hoy Arona, aoka tsy rehitra ny fahatezeran'ny tompoko, fa ianao mahalala ny toetry ny olona fa mpanao ratsy izy. Satria hoy ireo tamiko, manaova Andriamanitra ho antsika, hitarika antsika eo anoloantsika, fa ilay Mosesy iny, ilay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. Ary hoy aho taminy, izay rehetra manana volamena dia aoka nala izany, dia nomeny ahy ireo, ary natsipiko tao anaty afo ireo, ka io omby lahy kely io no nivoaka tao. Amen. Tsara ny tenin'ny Tompo a. Izay le resaka teo hoe rehefa mamaky zany dia indray hoe vakiana fotsiny le tenin'Andriamanitra atao hoe fotsiny azafady. Raha mamaky ny tenin'ny Tompo fotsiny na mamaky ny tenin'Andriamanitra zany dia satry hamaky foana. Hoe tantara tsara ilay izy mazava zany ny tenin'ny Tompo. Indrindra alohan'ny hamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia tsara foana zany mampatsiahy hoe mangatah ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina no mitazona ny saintsika zany haharitra, ary indrindra izy no manazava. Arak'ilay teny teo hoe ny olona dia lasa tia spectacle. Efa nampidirin'ny tenin'Andriamanitra teo zany hoe rehefa tsy henoheno, satria izay zany hoe mivoaka ny tany Ezipta izy be da be ny zavatra efa nataon'ny Tompo alohan'ny voahan'ny tany Ezipta. Fantatsika tsara ny loza folo sy ny fahagaganana nataon'ny Tompo ny nanehoan'ny voninahiny zany ny voahan'ny zanak'Israely tao tany Ezipta, fa miovaova sy mierikerika foana ireo. Raha misy zavatra sarotra, tsy misy rano, tsy misy sakafo, dia monomonina. Izay efa ny tenin'ny Tompo teo aloha teo zay fa hoe aza monomonina eo anatrehan'ny Tompo. Dia teto lasa Mosesy iona amin'ny Tompo izy Mosesy Joshua zany andeha iona amin'Andriamanitra any amin'ilay tendrombohitra handray ny teny. Izay ilay hoe mila hihaino ny tenin'Andriamanitra izy, tenin'Andriamanitra no nosoratany teo amin'ilay vato fisaka. Io ilay dity folo io. Zany hoe dity folo zany ny teny folo. Izay koa misy araky ny fandraisana azy zany amin'ny teny Hebreo fa teny folon'Andriamanitra io, Andriamanitra ny teny dia nosoratany teo amin'ilay vato fisaka. Izay ilay hoe mila maheno mihainory Israely, mila maheno fa tsy zakan'ny zanak'Israely ny mihaino dia nasain'Andriamanitra Mosesy irery ny mihaino dia nosoratany tamin'ny vato fisaka. Fa ny olona rehefa lasa tsy teo i Mosesy dia tonga dia efa niteny tamin'ny Arona hoe rahalahy Mosesy no nahafantatra tsara mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra niaraka nitondra ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy teo izy Vidian'Andriamanitra mpisorona mihitsy Arona fa tsy mazaka ny tenin'ny olona indraindray. Eo zany ilay mila mitandrina mihitsy tsika anankiray, teny anankiray sady ilay fampianarana hoe tandremo nomeny feon'ny olona. Rehefa tsy eo ny mpanompon'Andriamanitra, indraindray zany hoe ireo ny mpanompon'Andriamanitra manaraka fiangonana na manaraka mpanompon'Andriamanitra, mila mitandrina tsika. Eto zany tonga na izao fiaraha-mivavaka izao ary miteny amintsika hoe mahareta mamaky ny tenin'Andriamanitra, mahaiza mihaona amin'Andriamanitra, dia rehefa tsisy ilay fiaraha-mivavaka isaky ny sabotsy dia tsy hita ry zareo tamin'ity herinandro ity fa leo izay nao ny fiainana indray zany fa tsy henehiko ry zareo. Mety amin'ny fotoana mampety anazy mety hajanon'ny Tompo anie izao asa fampiarezana isaky ny sabotsy izao. Fa antsika tsirairay avy zany efa ampianarin'ny Tompo hoe mitadiava ny Tompo teniny zany dia mbola hita izy. Izao izy zany hita
mandondony eo ambaravarana zay le hoe sady ibebahantsika nolorantsika tena efa aveo fa efa naverin'ny mpanompony teo mandondony eo ambaravarana raha mihaino teny famparisa anao tamin'ny heriny dia zay no tenin'ny tompo amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo mandondony izy eo ambaravarana ny lakile ozy izy dia aty amintsika fa ny fanidinany trano rehefa ho avy ny fanidina araka le teny teo any an-danitra ohatrany tamin'ny andron'ny Noa koa tamin'ny Noa anie tsy Noa nanidiny varavaran'ny sambo sambo fiara raha mamaky tsara ny ten'Andriamanitra fa ny tanan'Andriamanitra no nanidy varavarana ngeza be zany fa rehefa nanidy ny varavaran'Andriamanitra dia tsisy mahasokatra tsy iverenantsika eo ny famakiana ny tantara Noa zay le hoe raha fantatsika ny tantara dia zany teny zany dia tena voasoratra mihitsy hoe nidin'Andriamanitra ny varavarana sambo fiara rehefa nanidy Andriamanitra tsy nisokatra intsony ilay izy fa zay taty ivelany dia maty daholo tamin'ny tondradrano dia ohatran'izay koa ilay fahitana naseho tamin'ny mpanompony teo hoe any an-danitra any rehefa hidy ny varavarana tsy fantatry nareo izy dia hidiny ny varavarana tsisy tafiditra intsony fa mbola fotoana zao aty amintsika zany ny varavarana fontsika no mandondona ny tompoka tokony handray azy tsika dia zay ilay izy hoe tsy hita le Mosesy amin'ilay tantara teo zany hoe nakaiza le Mosesy tsy hitanay nalehany fa tsy fantatray 700 alina Mosesy Joshua no niona tamin'ny tompo tany an-tendrombohitra tany ela be izy tany dia mandalo fotoana ela le olona zay le hoe tia zavatra hita maso ny olona efa miteny Andriamanitra hoe aza manana andriamanitra hafa afa-tsy izao rery ihany aza manao andriamanitra sarin-davatra voasikotra na voasokotra zany hoe ataonao andriamanitra fa ny olona tia zavatra hita ny zavatra miorakoraka zavatra heno mitabataba zany no tian'ny olona dia zay no tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao zay le hoe manaraka an'izao tontolo izao efa nisy anie zany andriamanitra zany hatramin'izany ny zay mahatonga ny hoe ny bodista na ny hindoista na ny fivavahana hafa misy sary eo hitanao fantatsika mihitsy hoe andriamanitra nataon'ny tanan'olona ihany izy le olona ihany nandrafitra azy dia nataony tsaratsara amin'izay tia nanaovana azy misy ten'Andriamanitra efa manambara an'izany fijona vavimbelona koa efa nisy dia efa avy eo miteny izy hoe andao ary tia atao hivavahantsika nefa le Andriamanitra zay zany mahasarefa anazy le Andriamanitra ny Israely tia io irery no Andriamanitra tsy hita nefa io irery no Andriamanitra miteny zay zany mila fantarintsika zay le hoe ao anatin'ilay mahafantatsika ny tenin'Andriamanitra tsisy Andriamanitra miteny afa-tsy le Andriamanitra zay ivavahan'ny zanak'Israely io zany le tompo ray any an-danitra ozy izy no niteny tamin'ny Mosesy niteny tamin'ny Mosesy na nahitany tamin'ny teny tamin'ny Abrahama koa ary izy zay le mahatonga anazy niteny hoe le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba zay nifidin'ny zanak'Israely dia avy eo io ihany koa le miteny mampafantatra be da be ny zavatra misy zay nanambaran'Andriamanitra hoe zany no miteny zany no mampafantatra ny voninahiny amin'le hoe mpaminany maro miteny tamin'ny Daniely izy teny tamin'ny Josefy izy mandika nofy mampafantatra ny marina miteny io Andriamanitra io ka zay no tokony ampahery atsika zany ahafaly atsika fa tsy tokony ho faly hoe hiandry le Andriamanitra n'izao tontolo izao ampita zany hoe ay zany le hita maso ihany zay mahatonga an'le olona hoe aminaran'i Jesosy vakiky kely izy eto hoe mitsangana ka hanao Andriamanitra izahay Andriamanitra kely ny anoratany azy eto hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy mitondra antsika niakatra tany Ezipta dia tsy fantatray izay nanjo azy zay zany le fampitandremana anakiroa teo hoe rehefa tsy eo le mpitarika na tsy nanatrika ny fiaraha-mivavaka dia manao izay tiana atao dia hoe tsy hitan'Andriamanitra hitan'ny tompontsika mbola vakiantsika izany fa Andriamanitra mahita dia fantatsika tsara fa nanao ny tenenin'ny Mosesy Arona izy hoe sory ny kavinareo ny volamena zay zany le mampitandrina mihitsy ny tompo arety amin'ny fiaraha-mivavaka eto amin'ny ho avy Jesosy dia nafa nampitandrina mihitsy ny tompo hoe tandremo ny firavaka sy ny endrika ivelany hitantsika mihitsy fa le firavaka nataon'ny olona haingo teny amin'ny sofina sy any amin'ny ravahana reny ay ataon'zareo
anaovan'jareo ino misy teo lasa sampy. Idole moa zany lasa sampy indray zany a. Vitan'ny olona manao sampy. Zay ny nampitandremana tompo hoe tokony ho tsotra ianareo a, miendrika ivelany a, izay tsy isehon'ny voninahitran'Andriamanitra dia esorina. Izay ilay fahamasinana anatiny a sy ivelany. Betsaka ny fijoana vavolombelona sy fampianarana amen'ny tompo amin'ny hoavy Jesosy amin'ny site zany amin'ny YouTube fa afaka mijery ny tsirairay avy mba ahafantarana inona moa zany ilay fahamarinana sy fahamasinana anatiny sy ivelany takian'ny tompo. Satria eto zany dia mba manamarina mihitsy ny tompo hoe le endrika ivelany volamena sy volafotsy izay ananan'ny olona tsy izay ny zava-dehibe fa ny fon'ny olona izay manantona ny tompo. Ny fon'ny olona dia araka ny teniny hoe tena mafiatoka ny olona. Toizako ny famakiana dingadinganiko moa zany anaran'i Jesosy ao amin'ny 5:5 tonga dia raisiko hoe raha nahita izany Arona dia nanorina alitara teo anoloany sady niteny hoe andro firavoravoana ho an'ny tompo rahampitso dia nifoha vao maraina ny olona ka nanolotra fanatitra-dorana manontolo sady nitondra fanatom-pihavanana ary avy eo dia nipetraka ny hinana sy nisotro ny olona ary nitsangana ny lalao. Hitantsika amin'izay, izay ilay hoe spectacle. Izay moa zany ny fiteny mahazatra antsika amin'ny teny gaga, amin'ny teny frantsay ilay izy fa tian'ny olona io. Arak'ilay teny teo rehefa hoe andao hiaraka hisakafo, andao hiaraka hifaly, dia iny fa miazakazaka daholo ny olona. Fa raha hoe andao hiaraka hihaino ny tenin'Andriamanitra, andao hifampahery, andao hivavaka metraka amin'ny fiainantsika amin'ny tompo dia tsy misy. Ary tsapa mihitsy zany amin'ny fiaraha-mivavaka raha misy hoe fifadikanina na misy hoe ino misy teo fiareta-tory tsy misy olona tonga. Fa raha andeha hanao fety raha hikarakara fety na hanao zavatra tahaka izany dia tian'ny olona. Ary io na hatramin'ny hoe manao vokatra ary. Zay zany ohatran'ny hoe fakam-panandry indray hoe andao hanao vokatra ao am-piangonana ohatran'izao dia rehefa tena satria misy vokatra ao dia manao gâteau dia amidy olona gâteau. Misy sakafo ao rehefa fetifety dia tena tian'ny olona dia hoe tsy maninona izany satria ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fa ny olona dia tia ny fety sy ny zavatra hita ivelany zany ka eto efa mampitandrina ny tompo. Avy eo dia nipetraka ny hinana sy nisotro ny olona ary nitsangana ny lalao. Zay zany na dia manomboka amin'ny fihinanana sy misotroana ary dia miafara foana amin'ny kilalao. Izany hoe zavatra tena hoe dikan'izany atao hoe kilalao zany zavatra maivana zany. Tsy mifototra intsony fa lasa milalao ny olona. Dia eto 5:7 amin'ny Jesosy dia hoy ny tompo tamin'i Mosesy mandehana midina ianao fa efa tonga amiko, efa tonga manao ratsy ny olonao izay noentinao niakatra avy tany Ezipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasaiko nalehana izy ka efa nandendrika ombilahy kely ho azy ary efa niakohoka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy ka niteny hoe io no Andriamanitrao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany Ezipta. Zay izy. Eto indray zany dia mila mitandrina isika. Isika zany mieritreritra hoe natao ilay fialana tamin'Andriamanitra hoe tsy nisy ilay fiaraha-mivavaka na tsy hitahita zareo mpitarika dia tsy mahita ny tompo fa hita n'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy any amin'ny tendrombohitra any izy no miteny hoe ndana midina aingana fa reo zareo hitany. Zay mila mitandrina isika fa ny tompo mahita izay ataontsika miafina hozy izy. Na dia mieritreritra ary ianao hoe zay tsisy mahafantatra fa ataoko ato ambadimbadika ato ity fa ny tompo mahita anao na miafina ary. Ary izay ilay teniteny teo hoe dia nivily niala tamin'ny lalana izay nasaiko nalehana izy. Ilay teniny teo ny fanahy masina ny teny teo hoe ety ny lalana mankany amin'Andriamanitra iny, ety iny. Dia tsy zakan'ny olona iny ny lalana mahitsy koa iny sady ety dia mivily ny olona. Aleon'ny olona mandeha mivily à gauche mivily à droite miankavia sy miankavanana satria ohatran'ny ety izy iny. Antsana ary iny, antsana ny manodidina eo fa mila mitandrina izany isika fa araka ny teny sy ny fahitana izay nomen'ny mpanompony teo dia antsana iny ary ny liona sy ny bibidia
no miandry sy mitady antsika zany dika zay ny afo be ny fahaverezana. Iny lalana malalaka ozy izy any ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia makany amin'ny afo be any no misy ny fitomanina ny fikotroan'ify. Mila mibebaka tsika, mila mitandrina tsara zany ny amin'ny fanarahana ny tompo. Ka dia izay tandremo fa hitan'Andriamanitra ny ataontsika tsirairay avy. Ary ilay teny avoaka zany, satria Mosesy arona teto ny teny io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany Ezipta. Dia indray zany misy miteny mihitsy hoe tena tiako, tia tena izy, tia tena izy fa tsy Andriamanitra io tsy ao anatiny, tsy ao amin'izany izy fa ny tompo dia miainanao mangingina ary izy dia miteny izy mahafantatra ny ao am-potsimoloka ozy izy. Andininy fahasivy vakiko ihany minaran'ny Jesosy ny fahafolo. Hoy koa ny tompo tamin'ny Mosesy: efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiaty koa izy, koa ankehitriny avelao hanaovako azy fa hirehitra amin'ny fahatezerako, ka haringako izy fa ianao kosa dia ataoko firenena lehibe. Zay ilay Andriamanitra zany ilay tompo, ilay ray any an-danitra. Ambara mandrakariva fa Andriamanitra fitiavana mamindra fo, fa hitantsika eto fa afaka mampiasa ny fahatezerana izy. Rehefa miteny izy moramora, manambara ny sitrapony moramora ka tsy mihaino ny olona, dia ho avy amin'ny fahatezerana izy dia handringana. Araka ny efa nilazaina teo zany fa naharinga mihitsy ny zanak'olombelona tamin'ny andro Noa. Dia izay ny tenin'ny tompo any amin'ny Matio 4:20, teny faminaniana izay nataon'i Jesosy mihitsy zany. Amin'ny andro farany ny olona ozy dia tsy ahatato intsony, tsy mahazaka ny tenin'Andriamanitra fa miala. Kanefa rehefa ho avy ny zanak'olona moa hahita finoana ve izy? Tsy mahita finoana izy fa ny olona dia mifaly tahaka an'izao iainantsika izao mihitsy, izao ny atao hoe andro farany le mifaly ny tian'ny olona, le mahita spectacle araka ny teny teo, le zavatra ivelany dia atao mitovy amin'izao tontolo izao ihany any am-piangonana any, dia ny fitafy, ny fihetsika, ny fanidisana ary. Zay zany mila mitandrina, tsy hoe tsy hira zany, tenin'ny tompo mihitsy ary mihira fiaraham-bavao. Fa ny fihetsika na ny fanao izay fanao etỳ amin'izao tontolo izao indraindray noentina any amin'ny fiaraham-bavaka, tsy ao ny tompo. Fa araka ny teny mihitsy zany le hoe tsy ilay isan'ny olona intsony, fa tena hoe ny olo tena ho an'ny tompo, ilay olona mibebaka hiverina ho an'ny tompo ary nandray azy. Zay zany sady efa mampirisika antsika sady amin'ny alohan'ny amarantsika fotoana dia hisy vavaka izay hiantsoana antsika zany raha mbola tsy nanome tenanao ianao nanolo tena ho an'ny tompo, dia fotoana ho fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Zay raha niembotra ianao variana dia fanavaozana koa fanoloran-tena. Eo ambany kely moa zany dia ny fona i Mosesy tamin'Andriamanitra, tamin'ny tompo Andriamanitra zany, mba tsy ho tanterahana io fahatezerana io. Jesosy ilay no mifona eo antsika ozy izy andro aman'alina. Jesosy efa any amin'ny seza fiandenana any izy, efa nitsangana tamaty izy dia efa niakatra ho any an-danitra, fa mbola mifona ho antsika izy fotoana zany zao alohan'ny hanidin'Andriamanitra ny lanitra araka ilay teny teo. Le Virginy dimy adala sy endry folo, dimy adala dimy endry, ny dimy tafiditra, ny dimy tafajanona, na dia samy nisy ny solika na samy nafantatra ihany, samy nafantatra ny ten'Andriamanitra, niomana, samy rendrika ihany koa ireo amin'ny faharetany hoe aiza ny Andriamanitra, fa mila mitahiry ny tenin'Andriamanitra, ny solika, ny fahamasinana sy ny fahamarinana antsika mba anisan'ny tafiditra, mba tsy hoe hidy ny varavarana tokoa ka hiteny hoe tsy fantatro, na avitaiza na avitaiza nareo. Mampatahotra izany teny izany sady mampieritreritra. Engany mba atso amintsika ny teny izay nambara androany hoe tsy fantatro na avitaiza na tavitaiza ianareo, fa mba ho anisany ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra tsika zany, izay hampiman'ny tompo antsika. Zay ilay averina foana hoe vakio ny ten'Andriamanitra any amin'ny Matio izy zany manomboka amin'ny andininy 4:20 izy tena manazava hoe izao no andro farany, fa mila miseho, efa miseho daholo ny zavatra miseho izay nambaran'ny tompo zany,
Fa tsika tsirairay avy no mila miverina amin'ny tompo mba tsy hiara-ny fahatezerana fa mba ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny teo zany na any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika na any amin'ny fanjakan'izao tontolo izao, any amin'ny AFP. Ka izay no ampitandreman'ny tompo mandrakariva amintsika tsirairay avy. Eto moa zany dia tonga dia raisiko amin'ny andininy efatra ambin'ny folo satria rehefa nitaraina ny Mosesy dia hoy ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nanenina ny tompo ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olona. Dia niody ny Mosesy ka nidina avy tany an-tendrombohitra nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka no dia nosoratana teo amin'ny lafiny roa samy nisy soratra teo anoloany sy teo ambadika. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasokitra teo amin'ny vato fisaka. Hitantsika amin'izany fa izay ilay miaino tsy nazaka ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia lasa Mosesy nihaona tamin'ny tany nanoratra ny tenin'ny tompo any amin'ny Exodosy faharoapolo moa izany nefa ny teny mihitsy ny amin'ny didi folo izay nambarany io koa. Fa tsy mazaka an'io ny olona fa nosoratan'i Mosesy io zany dia avy amin'Andriamanitra io, izay ilay tenin'Andriamanitra ary Israely mianoa fa mila miaintsika, mila maharitra ny amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra. Dia andiny fa fito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa reny Josoa ny fitabataban'ny olona izay niorakoraka dia hoy izy tamin'i Mosesy misy tabataban'ady atsy an-toby. Fa io kosa izy tsy feo fiobiny mahery na feo fitomaniny resy fa feon'ny mira no reko. Zay zany misy efa maheno Josoa moa zany nanaraka Mosesy eto zany tsy teny lava ny amin'ny Josoa fa io ilay faharetana manaraka ny tompo. Mosesy nihaona tamin'Andriamanitra 700 andro sy 700 alina tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Josoa dia nanaraka azy tery lavitra tery. Fa inona nataon'i Josoa nandritra ny 700 andro sy 700 alina? Zay zany fanontaniana azontsika atao mihitsy izay. Fa Josoa azo tenenina hoe tsika tsirairay avy izao miandry ny fiverenan'ny tompo. Hoe na anisan'ny takan'i Josoa hoe tsika naharitra. Fantatsika tsara raha mamaky ny tantaran'i Josoa tsika aoriana dia izy no nentin'ny fidian'Andriamanitra manokana rehefa nesoriny teo amin'ny Mosesy zany ilay fitantarana dia Josoa indray no nasain'ny tompo nitantana ny zanak'Israely niditra tao amin'ny tany Kanana. Raha te hiditra tahaka ny Josoa zany tsika amin'ny tany Kanana dia mila maharitra mazaka ny amin'ny fiandrasana ny tompo fa tsy tahaka an'ilay zanak'Israely rehefa elaela hoe tsy hita dia manao izay tiany ataony, indrindra moa zany manao andeha-manika hafa. Dia eto zany ilay tantara moa zany no miteny hoe raha fiainoany raha ny fahafantarana azy zany ohatrany hoe zavatra faly fiobina mahery ozy izy ohatrany hoe mihira fa hoe mandresika i zavatra tena ratsy no zavatra miseho ao amin'ny zanak'Israely eo amin'ny toby. Eto zany mampatsiahy kely ny amin'ny ny antsoin'ny tompo amin'izao asa izao ihany koa. Tiany tompo lazaina izay satria efa misokatra zany ny toby. Ampatsivana antsika efa misokatra ny toby any Madagasikara. Izay toby masina ho avy Jesosy. Tena misy mihitsy, misy olona mihitsy no ao anatin'ilay toby satria nasain'ny tompo ny diovina ilay izy trano tsotra moa zany izy no napetraky ny tompo hoe eto nareo no manao toby. Dia ny diovina amin'ny anaran'i Jesosy io toby io dia feno ody, feno faharatsiana na ny olona manodidina ary tsy mazaka. Satria tena hoe ny devola dia tsy kely lalana, mila roahana araka ny natao teo zany. Diovina mihitsy, feno ody zany ny diovina nasehon'ny tompo amin'ny alalan'ny mpanompiny, ny karazana ody tao amin'ilay trano zany sy manodidina eraky ny tokotany fa ny diovin'Andriamanitra zany. Ny fanahin'ny tompo manadio ka eto ilay orakoraka mampatsiahy zany eto hoe ilay orakoraka izay naseho an'ny tompo amin'ny toby fa nadiovana dia tsy zakan'ny devoly sy ny satana koa fa tena
feon'ny olona miady amin'ny satana zany. Ka dia engany ny tompo hiasa efa madio zany izy zao fa miasa ka dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. 7 amin'ny Jesosy hoe ary raha nanakaiky ny toby izy dia nahita ny omby lahy kely sy ny dia dia nirehitra ny fahatezerany Mosesy ka natotany ny vato fisaka teny an-tanany ary nopoteny teo am-pototry ny tendrombohitra. Dia nalainy ilay omby lahy kely izay nataon'ny olona ka nidorany tamin'ny afo ary nitorotoroany ho vovoka dia nafafiny teo ambonin'ny rano ka nampisotroany ny zanak'Israely. Zay zany a fampatsihivana antsika fa raha misy ody, raha misy fanompoan-tsampy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mila raisina, esorina dia dorana, potipotehana mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy dia ravaina. Tena ravana mihitsy zany esorina tsy ho ao amin'ny dikan'ilay toby eto amin'ny tenantsika. Raha ao anatin'ny fanompoan-tsampy na ny fiaingona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ny fomba fitafy fotsiny ary hoe tsy miendrika an'Andriamanitra dia ajanona mihitsy zany, esorina zany, potipotehana dia esorina, dorana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Zay dia efa anisan'ny fampianarana ihany koa izay tiany tompo hampatsihivina antsika eto zany. Ka dia raha te ho afaka koa zany tsika, tsy ny olona mitoby na izay izao no hoe mpanafaka fa tahaka natao Mosesy teto, na handray fanapahan-kevitra Mosesy dia nandoro sy nanapatapaka. Dia indray zany antsika tsy mahavita an'izay fa mila manantona ilay asan'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra ka raha vonona ianao ho afaka amin'ny fahadalana amin'ny faharatsiana amin'izao fiainana izao dia afaka zany manontany araka ny tenin'ny mpanompony teo manontany raha tiany tompo zany hoe ahoana moa zany atao dia afaka manoratra ianao na manontany amin'ny telefona zany hoe inona ny tokony ataonay mba ahafahanay ahafahana amin'ilay fanafahana. Misy ny fanafahana, fandroana devoly, fanahasorana izay tsy amin'ny tompo zany ao amin'ny toby sy amin'ny asa amin'ny vavaka ao amin'ny linina ihany koa raha sitrapon'ny tompo dia azo tanterahana zany. Dia ovakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny farany alohan'ny hamarana antsika ny ten'Andriamanitra eto amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Arona, aoka tsy hirehitra ny fahatezeran'ny tompoko fa ianao mahalala ny toetry ny olona fa mpanao ratsy izy, satria hoy ireo tampoko manaova Andriamanitra ho antsika hitarika antsika eo anoloantsika. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Ary hoy eo taminy, izay rehetra manana volamena dia aoka hanaly izany dia nomeny ahy ireo ary natsipiko tao anaty afo ireo ka io omby lahy kely io no nivoaka tao. Zany hoe rehefa tonga amin'ny tenin'ny tompo rehefa tena eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsika dia tahaka ny Arona ilay olon-dehibe mahafantatra tsara ny zavatra nataony izy fa tsisy hoe natsipiko fotsiny tao io dia lasa omby lahy kely fa naniraka olona izy hoe atao sarin'omby lahy. Zay zany ilay mila tandremo ny fanaovana sarin-davatra voasikotra hivavahantsika. Na mety mahita antsika hoe hita misy sarina lakroa dia eo mivavaka fa na eto misy sarina Maria eto amin'io ny Andriamanitra mamaly vavaka, na eto misy endrika ohatran'izao tsy amin'izany ny tompo. Fa ny tompo dia hamaly ianao amin'ny mangingina ary izy no tiany henoina, mihaino ry Israely fa ny tompo Andriamanitra ao izy dia izay mahatonga anazy miteny hoe tokana iray ihany dia aoka ianao zany ho tia azy amin'ny fonao rehetra izy amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny saina sy amin'ny herinao manontolo. Zay no tokony hanompoantsika ny tompo fa tsy amin'ny endrika ivelany, amin'ny spectacle. Averiko ilay anarana spectacle mba ny teny hoe spectacle tsy izay mahazatra antsika malagasy ihany koa zany mba tsy ho amin'izany no anarahantsika ny tompo fa tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hamaranantsika ny ten'Andriamanitra alohan'ny hivavahantsika zany amin'ny fanoloran-tena raha mbola tsy nolon-tena tamin'ny tompo tsika dia raisintsika ny eo amin'ny Isaia 50. Isaia 50 ny 1 sy 5.
Isaia toko fahadimapolo andiny faefatra sy fahadimy. Andia amin'ny soramandry na ny lohateny zany amin'ny baiboly keto hoe ny mpanompon'ny tompo. Ny andiny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo Andriamanitra no nanome ahy ny lelany efa mahay mba ahaizako milaza teny ampatanjaka izay reraka. Foaziny isa-maraina aho, eny foaziny ny sofiko mba hiaino tahaka ny efa mahay. Nanokatra ny sofiko ny tompo Andriamanitra ary tsy nanohitra na niembotra aho. Amen. Tonga amintsika ny teny eto moa zany dia efa ity teny ity dia Jesosy ihany koa nandray an'io teny io teo anatin'ny zanak'Israely rehefa namaky ny teny izy tao amin'ny sinagoga. Fa eto zany dia tonga amintsika mihitsy hoe ny tompo Andriamanitra no nanome ahy ny lelany efa mahay mba ahaizako milaza teny ampatanjaka izay reraka. Foaziny isa-maraina aho, eny foaziny sofiko mba hiaino tahaka ny efa mahay. Zany hoe mianoho Israely, mianoho, mila miaino foana antsika zany ny tenin'ny tompo. Ary tsika tsiraray avy izay mandray an'i Jesosy, manomboka izao zany ianao raha ny olon-tena ihany koa mandray hoe ilay Jesosy Kristy izay nitondra teny soamafaly, fampaherezana, fampatanjahana ny olona, nitondra ny fahotantsika dia tiantsika zany hitory hanambara ihany koa amin'ny olona rehetra fa velona ilay Andriamanitra ivavahantsika, miteny ilay Andriamanitra ivavahantsika, tokony hiaino ny olona rehetra. Izy no manokatra ny sofintsika isa-maraina. Foaziny ny sofiko mba hiaino tahaka ny efa mahay. Zay zany ny tompo no miteny amintsika eto. Dia sokafany ny saintsika, sokafany ny fontsika, mila miaintsika. Dia izay ilay hoe rehefa mahafantatra ny ten'Andriamanitra dia tahaka ny efa mahay izy, tahaka ny olona mahay. Fa raha tsy mahafantatra, raha tsy miaino, mahalaintsika miaino, mahalaintsika mamaky ny ten'Andriamanitra. Zao zany efa mena fahalalana mihitsy tsika mahay mamaky ny ten'Andriamanitra. Nefa mahalaina dia tsy sokatra amintsika ny ten'Andriamanitra, tsy fantatsika. Fa tokony azotritsika hiaino. Manokatra ny sofiko, andiny fadimy amin'ny anaran'i Jesosy, manokatra ny sofiko ny tompo Andriamanitra ary tsy nanohitra na niembotra aho. Zay zany izay ilay atao hoe fanoloran-tena. Engany tsika tsiraray avy mba handroso amin'izany hoe hanokatra ny sofintsika ny tompo androany. Miaino ianao androany, mandondony amin'ny varavaran'ny fonao ny tompo dia aza lavina. Sokafo ny varavaran'ny fontsika fa arakaraky ny andavantsika ny tompo zany no ahatonga ny fahatezerana. Ary rehefa nidiny lanitra izy dia amin'izay no ho tsapantsika hoe aiza tokoa ny toerana misy antsika. Eto io lalana io, sarotra zany izao lalana izao fa mampirisika antsika mba haharitra hatramin'ny farany hitady amin'ny tompo, amin'ny fontsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra ary amin'ny saintsika rehetra manontolo zany ka dia mahereza tompoko. Aoka tsy hembotra, aoka tsy hiala, tsy hanohitra ny tenin'ny tompo tahaka ny nataon'ny zanak'Israely tany amin'ny tany anefitra. Menomenona foana ireo, monomonina hany ka maty. Ilay olona nahita ny voninahitran'Andriamanitra nivoaka tao Ezipta zany nefa lehibe dia maty teny an-dalana daholo fa tsisy tafiditra. Ankoatran'i Joshua sy Kaleba izay naharitra tamin'ny tenin'ny tompo ka mba tsy ho reraka ety an-dalana ety tsika araka ilay teny teo hoe mba tsy tsika izao no itenenan'ny tompo hoe tsy fantako nareo. Tsy fantako nareo na dia miteny ary hoe nanaraka ny tompo fa aoka tsy menomenona, aoka haharitsika amin'ny fiainonan'ny tenin'ny tompo, fahafantarana ny tenin'Andriamanitra ary fahazotoana manaraka anazy dia misaotra ny tompontsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka tsika, vavaka ataontsika voalohany zany dia vavaka fanoloran-tena. Raha mbola tsy nanolor-tena ho an'ny tompo ianao, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia fotoana izao andraisanao azy. Avy eo tsika dia hivavaka ihany koa raha niembotra ianao variana, nalaina tsy namaky ny teny, tsy mazoto amin'ny famakiana ny teny, variana tamin'ny spektakla sy ny zava-misy etỳ amin'izao tontolo izao dia mbola hivavaka ihany koa tsika hanavoan'ny fanoloran-tena. Amen. Hivavaka tsika tompoko. Eny iray eo. Tonga aminay ny teninao androany dia matahotra izay
ady mieritreritra ihany koa satria ny teninao tsy miverina foana aminao izy ianao raha tsy manoto ary indrindra mamokatra avo zato eny ary ao amin'ny fonay tsirairay avy. Eny tompo, inty Jesosy raha misy ankehitriny mihaino ny teny vonona hanolotra ny tenany ho anao hiverina aminao ary indrindra raha tsy mbola nahafantatra dia handray vonona handray anao ho tompo sy mpamonjy, hanaja anao amin'ny fony rehetra, handray anao amin'ny sainy rehetra, amin'ny fony manontolo amin'ny sainy, amin'ny fanany amin'ny hery manontolo, dia hiaina ianao any an-danitra ka handray Jesosy. Ndreto izay manolo tena ho anao Jesosy, manolo tena indray engany ianao hanokatra ny varavarana tokoa. Ny varavaran'ny foko dia efa atolotra anao sokafako aminao rery ihany tompo ka dia midira manjakao amin'ny foko, manjaka tanteraka, esory ny fanahiana amin'izao fiainana izao, ny fitiavana, ny firehako izao tontolo izao, ny endrika ety amin'izao tontolo izao izay misarika anay tokoa. Eny malalaka tokoa ny lalan'iny tompo izay heverinay fa tsara, heverinay fa mety satria andehanan'ny rehetra, andehanan'izao tontolo izao kanefa tianao izay andeha amin'ny lalana ety. Eny tompo, ety ny lalana ka dia tianao izay tompo hitady anao amin'ny fonay rehetra, hitady anao azoto, hamaky ny teninao, halala ny sitraponao manomboka izao ka dia raiso tompo, raiso ity ny tenako atolotra anao, mandray anao Jesosy ho tompoko sy mpamonjiko manomboka androany ka dia raiso izany mba ho anao rery ihany. Tahaka izany koa tsirairay avy ny hevitra variana efa nafantatra anao ihany tompo fa ny hevitra tsy nafantatra variana amin'izao fiainana izao, variana amin'ny fampitahana izao tontolo izao dia maheno ny teninao ankehitriny fa tsy misy afa-tsy ao aminao ny lalana, tsara ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka dia manavao ny fanoratena Jesosy ankehitriny raiso ho anao rery ihany. Ianao no efa nekena ho tompo sy mpamonjy ihany koa ka dia raiso aza tsarainao araka ny fahatezeranao tahaka ilay zanak'Israely izay mihodina manao tsinitsinina anao mandrakariva fa aoka ianao hamindra fo ankehitriny ka dia ny fanoratena, fanavaozana ny fanoratena androany mba ho anao rery ihany. Tsy ho very izao fotoana izao Jesosy raha naheno ny teninao androany fa raiso, raiso ho anao rery ihany ny tenako, ny fanahiko, ny saiko, ny heriko manontolo atolotra anao Jesosy mba tena ho handray anao foana indray hanavao ny fanoloran-tena ho handray anao ho tompo sy mpamonjy. Ianao no ajaiko, ianao no ankalazaiko, ianao no mpamonjiko ka dia vonjeo Jesosy amin'ny asan'ny maizina, amin'ny asan'ny Satana ary mbola tononona aminao Jesosy araka ny teninao fa roahy ny devoly izy ianareo dia handofotra anareo izy ka dia amin'izao fotoana izao dia mbola roahana ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly izay mahatonga anay variana amin'izao fiainana izao didina aminaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny faharimbretrafy ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana, ny fampierikerehana, ny fahalainana, ny tsy fahafantarana rehetra. Didina aminaran'i Jesosy ho any amin'ny faharimbretrafy tsy hanakely, tsy hanapahefana, dorana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana fa ilay fanahy masina, fanahy afo mandoro ary indrindra mameno anay Jesosy fenoa ny fanahinao izay tsirairay avy manomboka izao ka dia ho feno ny voninahitra ao ary indrindra ianao no hanjaka amin'ny fiainanay, amin'ny fiainako manomboka izao, amin'ny fiainan'ny ankonako, amin'ny tokantrano, amin'ny mpanomponao maro izay manolo tena sy manaraka anao, aoka ianao no hameno anay tsirairay avy fanahy masina manjaka fenoanao izay mandrakariva dia misaotra amin'ny fandraisana, tsy mijery anay araka ny fahalemenay fa mamindra fo dia ilay ranao sotoko teo amin'ny hazo fijaliana narotsaka ao Jesosy ampy manadio sy manavao manomboka izao ka dia sazay hijoro hanambara ny sitraponao sy ny voninahitra ao ka dia terizo ny olonao, terizo ny vahoakanao fa ianao tia anay mandrakariva araka ny teninao teo, teninao araka ny mpanomponao fa ianao rehefa tia dia tiana ianao hatramin'ny farany dia misaotra tompo mikarakara, mamindra fo, mamela heloka mandrakariva. Misaotra amin'ny asa androany, misaotra tompo fa ianao namangy, ianao ny teny fanahinao masina ampahafantarana ny sitraponao, ianao no nandray ny fibebahanay tsirairay avy
ary ianao mampiteny araka ny fombanao amin'ny teninao ihany koa, ka dia misaotra indrindra ny voninahitra ho anao irery ihany ilay Andriamanitra tsara, Andriamanitra mahery, ianao ilay miteny, ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ianao ilay Andriamanitra Israely, Andriamanitra Mosesy sy Josoa koa ianao, miteny mampafantatra anay ny marina sy ny tsara rehetra. Ka dia amin'ny anaranao ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka rehetra izany, dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo. Aleloia, aleloia. Masina, masina, masina ilay Tompo Andriamanitray, endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra amin'ny tompontsika ny fantanterahany fotoana androany. Misaotra amin'ny mpanompony koa izany Mama Felicia izay efa nanomboka ny fotoanany amin'ny fampibebahana, dia ny fanamasina izay namangy nampitenin'ny mpanompony ihany teo, dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha misy fanontaniana moa izany na zavatra tianareo ambara, dia afaka manoratra amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny Hoavy Jesosy Kristy, na efa araka ny efa nambara teo fa misokatra ny toby masina any Madagasikara izany, dia afaka mifampanontany aminay nareo inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany. Fa izay mianadahy moa izany raha sitrapon'ny Tompo dia mitohy ny famparezana ataonay isaky ny amin'ny sabotsy amin'ny 7 alina eto amin'ny YouTube moa izany ny famparezana izay atao mivantana eto, ka dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany raha mbola sy tonga ny Tompo amin'ny heriny maka antsika tsiraray avy dia eo neto indray tsika hitondra ny tenin'ny Tompo sy hifampahery ny amin'ny sabotsy voalohan'ny volana, dia fampatsihivana mandrakariva fa fotoana andraisantsika ny fanasan'ny Tompo izay iraka ihany koa asa tian'ny Tompo tanterahana izany, ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy izay. Aleloia. Amen.